C'était les réconciliations, c'était les réconciliations. Zany tsy miaro an'izany fa mampalahelo fotsiny dia zao toko malina aloha fa raha mitolona rehetra teto Madagasikara nanomboka tamin'ny fahaleovatena nandraisako anjara avokoa nandray anjara tamin'ny 72 nandray anjara tamin'ny 91 nandray anjara tamin'ny 2002 nandray anjara tamin'ny 2009 ty farany ty tsy nandray anjara mihitsy aho tsy nandray anjara mihitsy aho satria naleoko mitazana aloha satria dia loatra le crise teto Madagasikara tsy nahita amin'olo ena dia aleoko mitazana zavatra mampalahelo fotsiny amin'izao fotoana izao za tsy fiarovana an'izaniza mihitsy sanatiny vavy zavatra mampalahelo aho dia hoe tsy fahaizan'ny tsy ataoko hoe mpanao politika fa mipisehatra eo amin'ny lafin'ny politika rehetra mihitsy tsy fahaizan'ireo a ataoko hoe mifanaja ohatra raisiko faran'izay akaiky indrindra tsy fiarovako an'izaniza fa misy filohan'andro mpanjakana teo aloha gadraina ny miaritsy atosika za tsy manao tsy netany firenena izy a tsy maninona mihitsy raha hiarany sazy tsisy problema mihitsy fa zao mahavariana hoe mbola ao anatin'ny fanadiadiana le raharaham-pitsarana dia efa nalefa miaritsy atosika izy raha mahita zao nareo hoe Nicolas Sarkozy nandritry ny 20 taona na 15 taona mihitsy efa fantatra fa misy fanenjehana azo azy raha tsy efa niatra mihitsy dia didinitsarana tsy nampidirina ponjy izy za zany eritreretiko hoe mila fandiniana ihany le zavatra misy eto Madagasikara tsy fiarovako ny général Bomba amin'ny alatsiny fa zava-botra zany faran'izay kely indrindra everiko hoe tokony fanajana mpanao politika dia tokony mijoro mpanao politika tsy mbola nahita mpanao politika naharay raha mijoro mahakasika an'izany zao kanefa zavatra mitranga dia ny modely frantsay foana no nataontsika teto na ny frantsay ary manome modely hoe efa tsy zakan'le démocratie frantsay intsony raha ataoko hoe amin'ny tenintsika tenina anao tanora indrindrindrindra raha mokondohan'ny démocratie raha misaotsiny zao tsy zakan'ny démocratie frantsay intsony dia tsika mbola hitapikitra le démocratie frantsay ihany everiko fa fotoana zao tokony hijereny ny mpanao politika malagasy tsy hakanavaka mihitsy hoe inona ny tena atao hoe démocratie malagasy eo zany everiko hoe tokony ho ady hevitra lehibe ary isaorana ny volonam-pandrana nanao zao raha zao amprisihana ary everina fa everiko raha za manokana fa tokony andray andraikitra voalohany amin'izany ny fitonam-panjakana ministera fanavaozana hijereo ahoanana ny TV nandaharana ny hetsika sady amin'izao mba tsy hoavela andraikitra ny sasantsasany fotsiny fa tokony ho andraikitra ny rehetra mihitsy ny fanaovana andaratany zao